Olotra ny arahaba tompoko tsy mariterana ny atmosfera amin'ny akapobeny indrindraindrindra any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo ny afovoantany. Mifahafa moa dia omaina ny andro na izany na tsy izany aza mety hisy tantefindrahona iserana ihany indraindray. Maripana kosa indray dia saika fanatrany aloha atao anatin'ny 3 andro manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Ny toetry ny andro ho amin'ny rampitsy mariana raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny amorontsiraka mifaritra Nalanjorofo, Ambatsoa, Antalahy ary Sambava. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny voamaraina fa hisava ihany zay rehefa misandratra andro any amin'ny faritra Ibongilava, Melaky ary Menabe. Ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na iban-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray ary dia saika azo orana tandrifin-drahona hatrany any amin'ny amorontsiraka mifaritra Isava, Ambatsoa, Nalanjorofo, Atsinanana, manodidina Samborano, ny alina ny tombanana azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Iboeny sy Melaky. Ivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'ny afovoantany ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray izany hoe any amin'ny faritra Menabe, atsimo andrefana, Bongilava, Itasy, Vakinankaratra, Moromania, Matsatram-bony ary Iorombe. Andrahona mety hisy ihany ny ejika isina orana tandrifin-drahona indrindra ny takarivana ny alina any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany ary atsimo atsinanana. Ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na andrahona vitsy. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 9 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré motsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra hatramin'ny 13 na 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Menabe sy atsimo andrefana. Raha mahakasika ny toetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia ho hita taratreny foana ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray any amin'ny ilany andrefana ny Madagasikara sy any amin'ny tapany atsimo ny afovoantany. Azo orana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'ny manodidina Samborano torak'izay ihany koa ny any Sambava, Antalahy, Ambatsoa, Nalanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy masoandro. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 17 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Anainky 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary no amaranantsika sahady. Saika ho hita taratreny foana ny orana tandrifin-drahona any amin'ny faritra avaratra sy ny faritra avaratra atsinanana. Ny orana tandrifin-drahona ny tapany atsimon'ny afovoantany sy any amin'ny ilany atsimo atsinanana Madagasikara iny moa dia hitoetra hatrany indrindraindrindra amin'ny takarivana ny alina. Ny faritra hafa andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré ny morontsiraka atsinanana ary manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 15 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary Menabe. Izay ny mahakasika ny mety toetry ny andro fa tsy efa tsy izoviana amintsika rehetra fa ny 13 marsa no fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro. Fotoana iray izy io anamafisana fa ny toetrandro, ny toetany ary ny toetry ny rano dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny aina sy ny fananan'ny vahoaka. Ny lohahevitra amin'ity taona ity ary dia ny hoe mandalina ny anio ho fiarovana ny ampitso. Etsakilan'izay ihany koa dia mankalaza ny 520 amin'izao taona ny meteo Madagasikara amin'ity taona ity. Marobe ny hetsika ho karakaraina ao anatin'izay, eo ohatra ny atrikasa, eo ihany koa ny fampirantiana ary ny hetsika fanentanana ho an'ny be sy maro sy ny sekoly indrindraindrindra moa fa ny mpianatra. Asaina ary isika rehetra ho tonga marobe ety amin'ny meteo Madagasikara ampandrianombo manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao fa miandrana ireo ety izahay. Mametraka veloma mandrapitafa indray raha tompoko lahy sy tompoko vavy.